Mbola lany be ny tanàna ao an-tsiranana voalohany ao a Jean-Luc Jovjovzar izay nofidimbahoaka ho be ny tanàna any an-toerana amin'izao fotoana izao na dia tsy nisy fanaovana propagandy aza ny tenany nandritra ireny fampielezan-kevitra izay natao ireny fa mbola niporofony voaka ny an-tsiranana voalohany ihany fa tena ao anaty fony voaka ny an-tsiranana iray manontolo i Jean-Luc Jovjovzar. Ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay a dia ny mahakasika ny voka-pifidianana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay nivoaka tamin'iny andro ny 20 janoary iny a no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha fantarantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Any Mahajanga zazarano nisy nanary teo amoron-dranomasina. Efa tsy nisy aina intsony ity zaza ity no nisy nahita teo amoron-dranomasina izany hoe bord de la mer tao Mahajanga tao. Tamin'ny andro ny alatsinainy maraina iny moa no nahitana an'ity zaza rano nisy nanary ity. Tonga teny an-toerana ny avy eo anivon'ny BMH nanao fitsirihana ary noraisin'ny TVHFB antanana ny fanalana azy teny an-toerana teny. Ka ny hafatra rehefa mbola tsy vonona ny hiteraka dia mahaiza mampiasa fimailo fa tsy mahafaty akory ny mampiasa azy ireny. Mbola ao anatin'ny vaovao mampalahelo hatrany ny resaka tsy fandriampahalemana tena tsy milamina ao Toamasina. Reny mpianakaviana iray no nisy namely tamin'ny Boiron rehefa avy nanatitra ny zanany tany amin'ny arabe teo ankaiky ny terrain basket stadium Barikadimy izay tsy lavitra ny fonenany no misy azy. Norarotin'ireo olon-dratsy nangatahana vola ilay ramatoa rehefa nandeha nipipi izy tsy nisy vola teny aminy dia novelesiny ireo tsy matahoditody tamin'ny Boiron teo amin'ny tanany. Naratra mafy izy rehefa nandositra nody sady tsy afaka nihetsika mihitsy ny tanany. Misy taolana potika araka ny filazany dokotera hatrany ity ramatoa izay voavely tamina Boiron ity. Anaisam-bava indray tao amin'ny kariera Ankorabe, raim-pianakaviana iray no maty ny antefan'ny vato napoaka ny dinamite. Maty noho ny fanapoahana vato tamin'ny dinamite i Arlin izay raim-pianakaviana 420 taona na dia efa fomba iray fanaon'ireo mpamaky vato any amin'ny kariera Ankorabe, commune Ambohimalaza ny fanaovana an'izany. Ny zoma maraina no nanomboka ny fampitandremana ny mpiasa vato mba hisitaka lavitra fa hisy hanapoaka dinamite ho ity lehilahy ity ary izy no mpanome baiko na efa mety alefa na tsia ny fanapoahana an'izany. Bolongam-bato iray lehibe izay potika ny dinamite nandritra ny fipoahana noho ny antefa avy hatrany tamin'ny Arlin. Maty tradrano vokatr' izany ity farany. Izy no voalaza fa olona fahenina maty tao amin'ny kariera io tao anatiny 420 taona. Mihevitra ny fokon'olona fa saomba tany mananjina ity ka efa nanaovana vonomby tsy latsaky ny 5 izay natao joro teo fa saingy tsy nahatazona io loza io tsy iseho. Ny mahakasika ny mpanakanto Tansimena indray dia efa naintrano izy am'izao manohy ny fitsaboana. Tena marina tokoa ilay teny fahasalamana no voalohany-karenina hoy izy. Hatreto tsy mbola fantatra mazava izay tena nahazo azy mivady fa efa sarin'izy roa matory miaraka amin'ny sérum eny amin'ny toeram-pitsaboana no hita ny paritaka iran-tafatsorantserasera no nanaitra ny mpanara-baovao ka dia mirary fahasalamana feno ho azy ireo isika amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tsy resaka buzz iny sarin'izy roa hitantsika ny paritaka iny fa tena tao anatin'ny tsy fahasalamana izay izy ireo. Tahaka ny olombelona rehetra moa ireo mpanakanto indraindray mba mandalo tsy fahasalamana ihany ka dia mirary ny soa sy ny tsara izay moa isika amin'izao tsy fahasalamana izay mahazo anireto kalazantsika ireto. Mbola ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto dia fantatra fa ramatoa nomenjanahary Vanessa Justisia na mpanakanto Vanessa tsara vintagna no lany ho ben'ny tanàna ao Antsohiao
ka dia miarahaba sy mirary soa ho azy amin'ny adidy goavana izay hiantsoroany isika amin'izao fahalaliny izao. Izany ka tena vehivavy, izany ny antsoina hoe femme forte, femme battante, na dia efa tsy eo aza ilay vady andefomandriny izay efa solombavambahoaka tao Antsohihy, efa taona maro no nasolombavambahoaka an'izany vady andefomandriny izany dia noporofony Vanessa fa ny fitiavana tao anatiny no nahatonga azy nirotsaka ho ben'ny tanàna any Antsohihy, na dia tsy lany aza izy tamin'ny firotsahana solombavambahoaka farany teo iny ary izao noporofony vahoaka any Antsohihy fa mankaty any Vanessa izy ireo amin'izao fahalaniny ben'ny tanàna izao. Mbola ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany any Antsiranana voalohany any. Lany Soamantsara Jean-Luc Jaovajao izay voafidy ho ben'ny tanàna any Antsiranana voalohany. Na teo aza ny fanenjehana natao azy dia mbola izy ny voafidim-bahoaka ao amin'ny commune Antsiranana voalohany. Marina fa voaheloka higadra 5 taona an-tranomaizina sazy miatra izy mialohan'ny fifidianana. Midika izany fa tsy nanao fampielezan-kevitra ny tenany ary na dia teo aza tsy fanaovana fampielezan-kevitra izany dia lany tamin'ny sambato mafonja izy izay 5.7 isan-jato. Porofo mitohaka amin'ny tendany izany fa tena mankatia any Jean-Luc Jaovajao ny vahoaka ao Antsiranana voalohany ao noho ireo ezaka sy ireo asa izay vitany nandritra ny fotoana nahaben'ny tanàna azy teo aloha izay. Lesoka azo tsoahana amin'izao fahalaniny Jean-Luc Jaovajao izao dia ny hoe manaova ny tsara mba ho hitany vahoaka fa azafaly ny mampiesona ny vahoaka ary ezaho tanterahana avokoa ireo fampantenana rehetra izay omenao ny vahoaka sy ny toky izay nomenao azy ireo satria izy ireo no nifidy anao sy nametraka anao amin'ny toerana izay toerana indraminao ao anatin'ny fotoana fohio. Satria mantsy raha tsy ny vahoaka dia tsy tonga amin'io toerana io ny olom-boafidy tsirairay ary rehefa mahavita zavatra tsara ianao dia hitan'ny vahoaka io ary izay no hitsarany anao. Tsy voatery hanao fampielezan-kevitra sy handany vola be amin'izany fampielezan-kevitra izany ianao rehefa mahavita zavatra tsara ka hitam-poko hitam-pirenena ny ezaka nataonao izay fa tonga hifidy anao ho azy foana ny vahoaka rehefa vitanao izay rehetra nampanantenanao any vahoaka izay. Izany no atao hoe olom-pirenena tena vonona ny hampandroso sy tena fitiavan-tanindrazana. Maromaroa ny tahaka any Jean-Luc Jaovajao amin'izay fanatanterahana ny asa izay hiandraiketana mandritra ny fotoana fitondrana izay. Izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.